Miarahaba antsika rehetra ny tokantrano indray ary faly manonona ny fiatanan'i Jesosy Kristy anapaka ny amponao eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina misy anao. Nisy an'ilay publication nataoko iny farany hoe tsy ho avitra intsony ty Madagasikara ty raha tsy mandray an'i Jesosy Kristy, dia miteraka réaction be mihitsy iny publication iny na natao amin'ny vondrona zany, atao amin'ny groupe na tany amin'ny page na tany amin'ny MP ihany koa dia à travers an'le par rapport amin'le réaction zany no tena nahitako hoe tena jamba le vahoaka malagasy, jamba ny mpino, tena jamba, tena hoe tsy mahita lalana intsony zany, tsy mahita le intsony eto ambonin'ny tany. Misy fandraisany mamaly sady an'ilay topika angamba zay hoe tena tsy ho avitra intsony Madagasikara. Jamba satria le réaction zany tena réaction n'olona jamba tsotra zao e. Ho azavaintsika zay hoe fa maninona moa nahatonga an'izay fahajambana zay, fa ohatrany ahoana moa le réaction an'le olona jamba zany. Le topika napetraka ohatr'izao hoe ny antony iverenana amin'i Jesosy Kristy tsy mahatafavoaka amin'ny Madagasikara raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy dia satria le natiora an'i Jesosy Kristy nentinentina tetỳ ambony tany io no tsy voarayan'ny vahoaka malagasy, io no tsy iainan'ny malagasy. Dia misy ohatra ny siteko vitsivitsy tao anatin'izay, no tsinganiko vitsivitsy ohatra hoe Jesosy Kristy dia nanome ny didy folo teo amin'ny tendrombohitra Sinay, dia tao anatin'izany tsindriny mazava tsara no ohatra hoe manajanona ianao sy ny reninao mba ho lavandro iainana ianao, aza mamono olona, aza mitsangajanga, aza mijoro vavolombelona andainga sy ny sisa zavatra ohatran'izany. Dia na izay zavatra izay fotsiny ara zany no tokony ho raisina ny fahamarinana izay hoe tokony ekena, hoe mikomanty zany le olona dia tokony hoe mba pozitiveny zay zavatra hoe tena marina tokoa, fa raha tsy nijoro vavolombelona mandainga isika malagasy, isika vahoaka malagasy ny any amin'ny fitsarana, ny mpitoroteny any am-piangonana, raha tsy mitantara lainga manodina verset biblika dia tsotro zao ny zavatra misy, tsotro zao ny fiafaran'ity taranaka ity, tsy nahantra ohatr'izao tsika malagasy. Au lieu de hoe midégager responsabilité any amin'ny frantsay foana, any amin'ny vahiny, any amin'ny banque mondiale, any FMI sy ny zavatra ohatr'izany. Tsy haiko na ekenao zany na tsy ekenao, fa izay ny fahamarinana zaraiko aminao, mino anao tsara tsy mino anao tsara. Au lieu zany miaccepter an'izay fahamarinana izay dia mandeha anjambany be fotsiny amin'ilay commentaire, manoto be fotsiny, tonga dia mitrongo be fotsiny ohatran'ny omby manoto, ohatran'ny osy manoto zany hoe Jesosy nilazany ilay sy efa 4 taona nitoriana an'izany teto, mbola zao ihany ny tamin'ny Madagasikara, vavaka kristianina betsaka eto, zao ny tamin'ny Madagasikara, ka normal le izy, normal. Za aloha zany mahita ihany koa hoe normal ihany koa le commentaire n'olona jamba le jamba be da be mikomanty satria 4 taona tokoa moa zany ohatra hoe fiangonana zokiny miresaka ny FJKM, isika ny FFKM sy y compris zany katolika, doctorat en théologie be da be navoakandry zareo zany, navoakandry zalahy zany nandritra an'izay 4 taona nifanesy zay. Dia ny zavatra misy any am-piangonana nefa dia hoe formena ny olona ho dekona, formena ny olona ho mpitati-rakotra, formena ny olona anidy fiangonana, andahatra dabilio, manasa vera fandraisana, zany zany formena ny olona, formena ny olona andokaratra mpandray, zavatra ohatr'izany zany fa tsisy resaka ara-panahy mihitsy zany. Ka normal zany le olona aveo rehefa mikomanty ety amin'ny sujet ohatran'ireny hoe tsy tafavoaka intsony Madagasikara fa raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy, tonga dia commentaire n'olona jamba tonga dia commentaire n'olona jamba manoto be ohatr'izany no zavatra vakinao. Dia normal hoy aho zany satria feno, tena hoe feno miparika zany ny olona teolojiana, ny olona mandrato fahaizana amin'ny resaka baiboly, mahazo grady, fanotoritentoriana tsy maintsy miainga avy any amin'ny synôda, tsy maintsy hoe izao indray nitoriana amin'ny araky ny perikopa amin'ity lahady ity, izao indray nitoriana amin'ny lahady manaraka, izao indray nitoriana, tsy maintsy ao anatin'izay système izay zany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe aiza ary ny toeran'ny Saint Esprit amin'izany rehetra zany. Katolika ohatra zao hoe tongo papa dia
mandray andraikitra ny scotisme rehetrarehetra ny tily tsy fantatro inavy le sampany isan-karazany reny de manao service d'ordre de mitehaka fotsiny de mandray ny tanany papa de ohatrany mijery spectacle loatra zany fotsiny zany zany ny manaraka liturgie mandeha tsara araka le hoe mandeha aloha ny hira de mandeha ny filazandraraha de tourteny de tsy haiko tsy de arako tsara le liturgie zany fa tena mametraka fantanina anao zany hoe aiza zany ny place ny saint esprit am'zany rehetrarehetra zany ka tsika moa zany sujet atsika am'le hoe jamba ny pino jamba ny vahoaka malagasy raha tsy miverina am' Jesosy Kristy atraty amin'ny commentaire de misy eo zay fahajambany zay ka tena tiako tsindrina zany tsy resaka fiangonana zokony ihany fa na fiangonana zandry ny ara zany reto karazana secte sy ny elakelatrano reto roa arivo taona zay nitoriany an' Jesosy Kristy de mifaninana manao spectacle fotsiny ety andafo ohatra mifangalatra pino fotsiny ny pino ny fiangonana evangelika atsy am'y rema de mifindratsy am'y refi de atsy am'y refi de mifindratsy amin'ny CMTN de atsy am'y CMTN de mifindratsy amin'ny vahoany oloko de mifindratsy am' Jesosy ohatra zany de ny paster mifanaratsy fotsiny hoe pinonay tsy tokony alainao fa averenao ty gauche à droite resaka ohatra zany de manontany anao hoe c'est où la place du Saint-Esprit aiza ny vokatra ny fanahy aiza ny asan'ny fanahy masina aiza ny le verset biblique atoriana foana hoe zay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra za tsy tantara ny fiainany pino raha ohatra ny eto an-dafy foana zao fa mampalahelo ka normal zany le hoe jamba tsy tafavoaky ty Madagasikara ty sujet kely fotsiny ary napetrako ary napetrako tsara ny lojika napetrako tsara ny fahamarinana izy hoe Jesosy Kristy de nanana natiora raha nameny didy folo izy tsy ohatra ny mpitondra fanjakana hoe mametraka lalàna mametraka constitution de tsy mandeha araka le constitution tsy mandeha araka n'le lalàna apetraka tsy ohatra ny mpitsara ao Madagasikara mijoro vavolombelona andaingy ny avocat ao anatin'ny didy folo zany fa io natiorany Jesosy Kristy tsy fantany zany nangalatra any tsy hainy zany nangalatra any tsy hainy zany mamono olona zany tsy hainy zany mijoro vavolombelona andaingy zany nanaja ny didiny rainy izy na de hoe izay fotsiny ary miaccepte an'izay tsy vitan'le hoe milaza azo pino zany ny commenty tato amin'ny Facebook ny commenty nanao réaction tam'le pub iny de le izy zany mba nekeko ihany raha hoe ohatra hoe le fanatika mpanaraka ny TGV mpanaraka ny mapara reny zany mpanaraka ny team 25 reny zany no mikomanty hoe ohatr'izay ny réaction mba afaka hoe j'ai accepté zany mba hoe satria mety olona tsy mamaky baiboly atr'izay ny ainany mihitsy reny na hoe tsy jamba zany fa mety hoe handicapé mihitsy zany reny olona reny mongol zay le terme zany hoe misy fahasembanana ara-tsaina fa tena hoe pino milaza ho mpandalina ty soratra masiny ty araka ny couleurany avy araka ny karazany avy araka ny doctrine ijorony avy de mampime de hoe ohatra zao hoe misy pino zao mpandalina ny fotom-pinoany hébreu izy de izy hoe Jesosy nilaza any lesy samby grika romana zay zany raisonnement de mikomanty izy any amin'ny MP any de rehefa mikomanty izy de vakinao le commentaire de le zavatra nambarako ihany nitoriana mila mitandrina Torah lalàna nefa le Torah didy folo io ny bazin'le pub nataoko de izy raha tsy mivavaka amin'ny Yeshua Mashiach izy zany hoe le Jesosy Kristy any ataony amin'ny teny hébreu de hitanao am'zany hoe ridicule be mihitsy zany le zavatra lazainy zany hoe le topikako ihany zany le odiny fa ataony amin'ny teny hébreu de zay mahatenentinao mihitsy jamba zany le olona jambany le religion ijorony zany nytiany apetraka le étiquette hoe izy hébreu amiko aloha reny olo reny mbola anaovantsika sujet zay fa olona complexé reny tsy te hitazona ny mahakasy azy izy tsy te hitazona ny natiora ny terrain ny tsirinaina napetraky ny ray aman-dreniny hoe ADN malagasy izy fa tsy haiko hoe le fahantrana be no dépassé anazy na le hoe misy complexe d'infériorité be zany hoe zany gasy zany hoe tsy tafavoaka tsony zany eto amin'ity planeta ity araka le niteneniko teo le pub napetrako iny hoe raha verina am' Jesosy Kristy de effet cause zay hoe zany mahatonga an'le olona tena mety possible mihitsy fa bref en fait zany tena hoe mampanahelo le olona tsy te handray an' Jesosy Kristy tsy te ino an'izany Jesosy Kristy zany ny zavatra lazainao azy ohatrany hoe manompa anazy ianao ohatrany hoe miteny ratsy anazy ianao nefa ny zavatra zarainao anazy de teny fiainana expérience vécu
mety sariry ny expérimenté an'izany fa misy namana ray roa telo efatra tsy fantatro any inconnu dans la foule manana an'izany intimité fifandraisana amin'Andriamanitra zany mipetraka tsara de araka ny sitrapon'Andriamanitra na de hoe mbola miady mafy reto amin'ity tontolo terrestre ity de mba mizara n'izany expérience zany de opa teny ratsy komanteran'olona jamba manoto manevateva mizalira zany olom-pinoana am'izao zany no eritreretin'ny olona fa hoe hitondrana an'ity fireneny ity hitondrana ny ivoahana an'ity fireneny ity ka averiko foana ry zareo hoe tsy tafavoaka ntsony Madagasikara io simba le toe-tsaina potika aza mieritreritra anao hoe ny mpanjana tany nametraka an'izany ny missionnera nametraka an'izany ny mpivavaka nametraka an'izany fa jereo manomboka aminao aloha le izy jereo manomboka aminao de za manendry foana fa ny solution tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy re olona tsy misy afa-tsy izy any satria izy efa any an-danitra any tsy misy fahasimbanany tsy misy fahajambanany any ny plénitude any fahatanterana tanteraka zany parfait zany perfection tsy misy handicap tsy misy faiblesse ao anatin'izany alay fisaran-tsainy zany zavatra teneniko anao zany raha mahita zavatra tsara ianao de tsy afaka mesurenao zany zavatra tsara zany ny hatsarana any andafy any an-danitra any azafady izany ny hatsarana any ka ny teniko farany de Apocalypse 3:18-19 no anapaingorako atsika afatra apitaiko atsika vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de manoro hevitra anao aho hividy amiko Jesosy Kristy ny resako eto amin'ny vidiany ianao an'izay amin'ny Jesosy Kristy volamena voadio tamin'ny afo mba hanakarena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy ho ny enatra ao noho ny fitanjahana ary ody maso ahositra ny masonao mba hiratanao ody maso hosorody maso ny masonao fa tena misy dinty misy lakôly jamby ianao jambinareo raha tsy miverina amin'ny Jesosy Kristy ao amin'ny Jesosy Kristy zany zavatra resahako zany andiny fasimy ambin'ny folo toisantsika ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay rehetra tiako no nariko sy faiziko koa de maso toa ianareo ka mibeba ry havany za moa de miezaka foana mizara amitsika miezaka manao partage amitsika mananatra atsika mabebaka atsika zaho tsy andany andro anao détail verset biblique ohatrany ataon'ny théologiana sy sisa tsy fantatro sy nganiko fa mety misy ihany hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra anatin'ireny fa ny résultat jerena hoe 2 fotoana lasa zay tsy haiko firy taona zay ny sy ny fiangonana sokony sandriny teto Madagasikara fa jamba ny olona jamba de manjaka ny tokamaso ty atanin'ny jamba ka ny any teny koa de manetsiketsika fotsiny ihany misegoy atsika mba hahafahatsika taitra manatona an'Andriamanitra satria fotsiny ihany ana de manambara zay tokony ho ambara fa rehefa voalazanay zay tokony nambaranay de ampy anay zay mila amin'ny fahajambanao io fa raha mbola mitohy amin'io anao de makaiza ny mpitondra efa jamba ny mpitondra fivavahana efa jamba président fokotany efa jamba ny quartier mobile efa jamba partout olona jamba de reny ve neritreretinao fa hitondranao aiza jamba fampitatana oziny ataon'ny baiboly any akadony efarana de mirary soa atsika rehetra zay ny afatra nampitaiko an'io mino fa misy zavatra voarainao anatin'izany tainy Jesosy Kristy ianao veloma tompoko